Efa nisy eritreretinao atao ve? Mbola vao manao découverte mihitsy ino tinao atao? Université Asama moa zany isan-taona dia mandray anjara amin'ity salon des études supérieures ity miaraka amin'ny Mada Jeune ary anisany sponsor officiel rehefa ohatr'izao dia anisany manome landy ny fanazavana sy fanomezana torohevitra ho an'ny mpianatra rehetra izay afaka baccalauréat na tamin'ity taona ity na tamin'ny efa taona lasa. Misy mention BDP azonao isafidianana ity ho an'ny série rehetra, anisan'izany ny droit, gestion, communication, sciences de la santé, informatique et électronique, relations internationales et diplomatie ary ny gestion azadino fa efa manakaiky ny fanadinana na ny concours izay hidirana première année ety amin'ny université ASM dia ny 9 septembre amin'ny herinandro zany ka fotoana zao iazakazahana farany aloha eo ihany koa moa ny fananan'ny université ASM ireo mpiara-miombonantoka na eto amin'ny toerana zany na any ivelany eo ihany koa ny partenaire izay afahana manohy fianarana any ivelany sy eo ihany koa ny manatina vondrona AUF ny université ASM izay manampy BDP amin'ny fandehanana manohy fianarana any ivelany. Efa ela teo amin'izany hoe traikefa zany ASM zany any amin'ny fanabeazana satria fantatsika tsara hoe iza namorona zany vondrom-panabeazana ASM zany izay ao anatin'ny université ASM Andriamatoa Ratrema William. Efa fantatsika tsara fa manome landy ny fanabeazana zany ary manome avo ny fampitontolo fampianarana sy fanabeazana to Madagasikara dia ny université ASM anisany sangany amin'izany dia manentana anao foana izay hoe tongava amin'ny soratra anarana fa mbola tsy tara fa tena ao anatiny tsara. Participez aux examens d'admission les 9 et 10 septembre 2025.